Faly ny tenako miaraka mitafa amintsika indray amin'ity fandarana faha 180 ity. Fandarana izay vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Fandarana izay nomanina sy atolotry Dr Jean Luc Ravalomanmisy ary izany fandarana izany dia mitondra ny laharana faha 180. Fandarana laharana faha 180 no resahantsika indray izany androany. Ny fandarana faha 100 izay nohenointsika talohan'ity dia niresahana ny zavatra atao izany rehefa mahazo ilay antsoina hoe assistantship na ilay vatsim-pianarana izay natokana ho an'ireo izay haka lisansa, haka maîtrise na doctorat, azafady, haka maîtrise na doctorat. Resahantsika ihany koa tamin'ny fandarana faha 100 ny toerana izay ahitana vatsim-pianarana araka izay fitanisaina efa natolotra tamintsika teto. Nisy toerana izay nambarako taminareo izany resahantsika toerana ahitana vatsim-pianarana dia toerana roa ilay izy dia eo amin'ilay antsoina Excel Africa sy ilay hoe World Scholarship Forum. Resahantsika tamin'izay ihany koa ny vatsim-pianarana any Canada ao amin'ny Université de McGill na ao amin'ny Université d'Ottawa. Dia ny anankiray moa izany misy ilay tolotra vatsim-pianarana omena ho an'ireo izay rehetra ho an'izay te hianatra any Taiwan ahafahana maka lisansa, maîtrise, doctorat. Izay ny fandarana farany izay nataontsika. Ny androany izany dia hiverenantsika ilay toy n'ilay dindinika ny fanaovana ny resahana momba an'ireo dingana arahana raha ohatra ka hianatra aty Etazonia izay ataoko anaty fonoteny ihany koa hoe tsy Etazonia irery fa na aiza na aiza dia mila an'ireto zavatra ireto. Dia tsy inona moa izany ny anankiray amin'izany dia ilay antsoina hoe taratasy fampahafantarana ny mombamomba ny tena. Taratasy fampahafantarana mombamomba ny tena na io izany ilay antsointsika hoe CV, curriculum vitae. Ka hiverina hiresaka an'io indray izany isika izany izao satria nampidiriko moa izany ilay resaka vatsim-pianarana manokana ho an'ireo izay manao lisansa sy maîtrise noho ny hamaroan'ny fangatahana BDP tonga aty amiko ny amin'ny fitadiavana izany. Izay no andresahantsika azy. Ka ianareo izany ilay nametraka fanontaniana ireny somary mbola vao mipoitra indray ao hoe aiza ramose ny ahitana vatsim-pianarana, inona no tokony ataonay? Dia inoy ny fandarana laharana faha 980 sy ny fandarana laharana faha 100. 980 sy faha 100 dia miresaka an'izay toerana ahitana vatsim-pianarana izay mba inona na inona izany fianarana tianareo atao na hanao lisansa na maîtrise na doctorat satria nomeko tranokala 4 izany ianareo azonareo hijerena ahitana an'izay ary ireo tranokala 4 ireo izany ny telo amin'ireo dia mampiasa ny teny frantsay dia ny anankiray no mampiasa ny teny anglisy. Izany hoe afaka ny mahazo fahalalana tsara ianao satria misy teny frantsay raha ohatra ka somary sahirana kely izany ny amin'ny teny anglisy. Ny androany izany dia tohizantsika ilay resaka momba ny taratasy fampahafantarana momba ny tenantsika na ilay resaka curriculum vitae. Izay izany io ataontsika eo androany. Fandraisantsika moa izany ny karazany misy karazany telo ilay izy. Karazany voalohany izany dia miainga avy amin'ny tety andro, izany hoe ny zatra nataonao farany, io no ataon'izareo amin'ny teny farantsay chronologique. Dia ilay zatra nataonao farany no tanisaina voalohany. Karazany faharoa indray dia miainga avy amin'ny traikefa, ny zavatra manavanana na ny asa natao, izany hoe ny zavatra izay efa natao teo amin'ny fiainana. Dia ny karazany fahatelo dia ilay tety andro sy ny zavatra manavanana na ny traikefa ananana. Fa ny ataontsika androany izany dia ho resahantsika amin'izay izany inona no votoatiny, inona ny endrika, inona no zavatra atao ao anatin'ilay taratasy fampahafantarana mombamomba ny tena, ilay CV izany. Hoe inona avy izany ny zavatra hita ao dia ohatran'ny ahoana izany ny endriny. Dia izay izany no resahantsika amin'ity fandarana faha 180 ity. Dia hanomboka ary izany isika, ireto avy izany no zavatra ataonao, ampidirinao ao anatin'ilay résumé na anatin'ilay CV izany azafady, ao anatin'ilay CV ilay taratasy mampahafantatra momba ny tena izany. Dia misy zavatra maromaro dia tahaka izao izany no filaharany. Voalohany indrindra izany dia soratanao ery ambony ka atao ampovoany ny anaranao, dia ambanin'ny anarana ny adresinao, dia ambanin'ny adresy ny laharan'ny finday, dia ny adresy emailaka. Azonao atao koa ny anaranao eo ampovoany, dia ny adresy lohatrano ety amin'ny sisiny ankavanana,
ankavia ohatra dia ny laran'ny finday sy ny adresy mailaka ary amin'ny sisiny ankavanana. Fa eo ampovoany zany misy ny anarana feno, ohatra kosan'izay. Na azonao alatsaka eo ampovoany avokoa zany ny zavatra rehetrarehetra. Io moa zany azonareo jerenao amin'ny Facebook zany izy ity amin'ilay Facebook Sarahamaso Timotely izay resahako amintsika ity. Fa ao akarintsika ao dia misy modely ihany koa maromaro modelina curriculum vitae amin'ny teny anglisy. Anglisy amin'ny teny anglisy moa zany no ataoko satria resaka fianarana any Etazonia ity zany. Ary marihako tsara fa ny fandraisantsika tany aloha ho anareo izay vao mihaino androany, misy karazany maro ity taratasy fampahafantarana mombamomba ny tena ity. Hafa ny modely Eoropeana, hafa ny modely ety Amerika Avaratra. Dia na izany na tsany aza na ny Eoropeana koa samy manana ny azy. Ka ny resahantsika androany zany dia araka ny modely Amerikana. Araka ny modely Amerikana na koa ny modely aty Amerika Avaratra izay mitovy any amin'izany ihany koa zany ny any Kanada. Zay zany ity modely omeko anareo ity hitanareo ao amin'ilay Facebook Sarahamaso zany ny modely misy teny gasy ilay izy fanazavana azy dia misy modelina CV mihitsy zany modelina taratasy mombamomba ny tena izay apetrako ao dia azonareo jerena rehefa hanao ny CV-nareo zany nareo. Maninona moa ity ny zava-dehibe? Tena ilaina io satria ny anjery manontolo rehetra samy mitaky an'io. Io zany ny fomba hahafantarany momba anao izay ianao no miteny azy. Ianao zany no miteny azy, io ny hahafantarany anazy. Zava-dehibe, tena zava-dehibe io. Ka ilaina zany ny fahafizatsika, ilaina voafehy tsara zany ity fomba fanaovana CV ity. Iverenako ary inona zany ilay endrika ohatran'ny zany ny endriny ery an-tampony afovoany zany misy ny anaranao, ny adresinao, ny laran'ny finday ary ny adresy mailaka. Ohatra izany zao ilay anarana zao dia hoe Andriatsitononona Mandranto. Zay zany anaran'ny olona dia mipetraka amin'ny lo 2034 zany hoe 4telopolo Antanananay. Zay ohatra zany ny anaran'ilay lohatrano misy anazy Fokotany Antanananay dia andeha ataontsika hoe any Ambatondrazaka tsisy an'izany ihany fa dia zatry ny foroniko fotsiny dia ny code postaly dia apetraka mazava tsara Madagasikara. Aza adino izay satria mandefa ny ty any ivelany ianao dia ataonao mazava tsara Madagasikara. Dia alefanao amin'izay ny adresin'ny finday, ny laran'ny finday dia satria zany any ivelany zany no anaovana ny andefasana azy ity dia mila ampidirisika zany ny kaody iraisam-pirenena laharana fampahafantarana iraisam-pirenena momba ny fiantsonana tarobia any Madagasikara. Dia misy ilay tarehimarika, ilay endrika famantarana ny fanampiana miampy zany famantarana dia soratanao amin'izay 280 satria izay zany ny famantarana iraisam-pirenena amin'ny lafin'ny fiantsoana tarobia iantso any Madagasikara zany ilay olona. Zay zany famantarana firenena rehetra samy manana ny azy dia ny laharana ny antsika 280. Dia apetrako amin'izay ny laharan'ny findainao tsy asiana 0 intsony fa tonga dia hoe 280, 4telopolo, enimpolo, 220 ohatra dia 20. Ohatrohatr'izay zany ny fomba ametrahanao azy. Ao amin'ilay Facebook zany hitanareo an'ilay modely io. Zay zany zavatra atao eo dia eo ambaniny amin'izay ny adresy emailaka. Dia ny adresy emailaka izay ampiasainao arak'izay fandraisantsika hatramin'izay. Ny adresy emailaka misy ny anaranao na anarana, ilay anaranao misy ny ilaintsika, ilay anarana fa tsy fanampiny ny azo Ravelormisy no anarako fa ny fanampiny anarana Joël Luc. Dia ny adresy emailako dia JL Ravelormisy. Ohatr'izay zany ilay izy, apetrako mazava tsara ao zany ny anaranao, ny adresy emailaka ampiasainao eo ampovoany zany zay. Rehefa vita zany zay dia midina an-dalana ianao zany dia ilay midina an-dalana lazay koa zany midina an-dalana indroa zany hoe asianao malalaka satria ilay CV koa mila atao malalaka, misy endrika mba tsy hifaniritery be ny zavatra rehetrarehetra fa mila atao mahaliana ilay izy, mila atao mahasarika ny maso zany. Dia apetraka ery ambony ery misy ilay antsoina objectif na objectives. Io zany ny inona ny zavatra tianao atao dia soratanao ao zany ny tanjonao. Ity ilay objectif ity na objectives ity zany dia natao indrindra ho anareo izay haka maîtrise na haka doctorat.
Nareo zaka maîtrise nahaka doctorat satria sehatra fikarohana dia tsara ary ilaina ny fanoratanareo zany ny tanjona tianareo tratrarina zany. Soratana eo avokoa zany ny tanjona tianao tratrarina amin'io fianarana io. Dia inona zany manazava amin'io zany ianao, zavainao ao izay teny roana teo, inona ny antony anaovanao azy, inona ny tanjona tianao tratrarina. Dia resao ny vokatra zany eo amin'ny fiarahamonina misy ianao. Io zany tena tokana ho anareo zaka maîtrise doctorat. Ohatra zany andeha isika haka ohatra anankiray dia jerentsika izany zao. Raha ohatra zany mpianatra izay andeha hanao momba ny inona moa zany ny resaka business sy fandraharahana zany, fandraharahana dia miompana indrindra amin'ny varotra ohatra. Dia soratana eo zany io ny zavatra mampiavaka anazy zany, ny objectifany na koa ny zavatra manokana. Ohatra zany hoe liana amin'ny varotra amin'ny firenena mahantra, mamolavola paikady andresena ny fahantrana amin'ny alalan'ny fifanankalozana. Ohatrohatra zavatra ohatr'izany zany soratana. Dia io zany no ampidirinao zany io objectif io tsy voatery io tsy voatery io satria manko mbola misy tsy voatery atao satria mbola misy an'ilay taratasy iny ilay soratana ilay lettre de motivation. Dia any zany ianao manazava an'iny fa apetraka eo fotsiny zany hoe tsy voatery atao io, fa raha manao an'io zany dia soratanao tena fohy ny tanjonao zany, tsy voatery atao zany io. Ao ambanin'izay dia asianao an'izay ilay hoe fanabeazana na ny fianarana vita, ny éducation fanabeazana na ny zavatra vita zany no mila ampidirina eo. Fanabeazana na ny zavatra vita eo amin'ny fianarana no soratana eo zany. Tanisaina eo indray zany eo ambany eo ny fianarana rehetra vitanao ka ataonao koa ny toerana sy ny taona nianaranao ary ny salanisa farany azonao. Iny zany ilay hoe moyenne, ilay salanisa farany iny zany. Dia ataovy lisitra ilay izy miainga amin'izay nataonao farany. Dia miverina mandeha any aoriana amin'izay nataonao tany aloha zany. Dia raha ohatra ka baccalauréat fotsiny zany no anananao dia izay ihany no soratana eo. Satria zany ianao zany zao vao haka licence dia baccalauréat ihany zany no apetraka ao amin'ilay éducation. Dia lazainao hoe série inona ilay izy dia inona ny firinao azonao ary koa ny taona nahazoanao azy. Fa raha haka maîtrise na haka doctorat ianao dia tanisao eo indray zany ny diplôma nanananao hatrany amin'ny baccalauréat. Ohatra averisika zany raha anao zany mbola vao nahazo bac ka hanao licence dia baccalauréat ihany zany no apetraka ao amin'ilay éducation. Dia lazainao ao ny série anao dia lazainao ihany koa ny naoty azonao dia lazainao ny taona nahazoanao azy. Fa raha ohatra indray ianao zany ka haka maîtrise dia tanisainao ao miainga ianao avy amin'ny licence indray satria mihebotra isika zany licence zany ny farany indrindra. Dia lazainao ao ilay anaran'ny licence anao dia lazainao eo ihany koa ny naoty. Iny moa zany ataoko anatin'ny fonoteny, tsy voatery atao indray ny naoty amin'izay fa tsy voatery lazaina ny naoty fa azo lazaina. Izy eto zany tsy tena misy satria tsy maintsy zao na zao. Mahatonga amin'iteny tsy voatery lazaina fa azo lazaina zany dia tsotra be satria ny naotintsika tsy inona indrindrandrindra raha hianatra aty Etazonia, ny naotintsika sarotra be ny naoty raha ohatra ka latsaky ny 4 ambin'ny 10 zany dia raha ny tena izy raha latsaky ny 4 ambin'ny 10 dia tsy voaray hianatra aty ianao. Raha tsy misy fandaminana manokana zany atao amin'ilay université misy an'izay ilay fanomezan-dalana manokana dia sokajiany ao anatin'ilay famindram-po fizahan-toetra ianao zany miandry eo zany ianao hoe mila manaporofo anao fa mahay. Dia rehefa mahay ianao zany mahazo an'ilay salanisa takiana amin'ny université izay zany ianao vao tena raisin'ny mpianatra feno. Ka ny naoty eto zany raha hitanao zany naotinao fa tsy tsara zay dia tsy tsara teo-pitenenana zay raha latsaky ny 5 ambin'ny 10 ny naotinao na farafaharatsiny zany ataontsika latsaky ny 4 ambin'ny 10 dia azo apetaka ny naoty. Fa lazao fotsiny ny licence dia lazao ny anaran'izy izy licence ES lettres ohatra na tsy fantatro licence en science dia lazainao ilay naoty ny azafady ilay licence dia ny lalam-piofanana, anjery manontolo ny anarana, ny adresy zany ilay adresy tekiteniny ilay firenena misy azy dia avy eo amin'izay zany ny taona nahazoanao azy. Dia vitanao ny licence dia soratanao indray zany ny baccalauréat satria mihebotra zany isika ho anareo zay haka maîtrise zay. Fa ho anareo zay haka doctorat indray
dia mandeha aloha indray izany ny maîtrise, dia mitovy an'izay ny licence, dia mandeha amin'izay ny doctorat, ny baccalauréat, azafady. Raha ohatra indray ary ianao izany mbola mianatra izao, raisintsika izany izao ianao izany izao dia hanao maîtrise, fa ianao efa manana licence dia manao M1 izany ianao izao, dia soratanao indray izany M1 dia licence dia baccalauréat, ohatr'izay ny filaharany. Raha mianatra izany ianao amin'izao dia lazainao izany ilay M1 io izany ataonao en cours, mbola manao azy aho ankehitriny. Fomba fanaovana azy moa izany dia hoe present. Ilay daty nanomboana izany dia asiana tsipanilana dia atao hoe present. Izay izany no soratanao eo izany. Raha ohatra indray izany fanampin'ity amin'ilay éducation ity dia ilaintsika ny manao mitanisa eo izany ny taranja mifanaraka amin'ilay lalam-piofanana tiana arahana. Inona izany ny taranja mifanaraka amin'ilay lalam-piofanana tianao arahana ka manavanana anao, indrindra fa ianareo izay voaka lisansa no tena mila an'io. Ohatra, tianao izany ianao mpitsabo, dia lazainao ao izany ny taranja mifanaraka amin'izay lalam-piofanana izay amin'ny maha-mpitsabo, dia lazainao hoe chimie ohatra, chimie, sciences naturelles, tsy fantatro moa amin'izao fa ohatra miova ilay tsy hoe mihoatra moa fa miova ilay izy, avy eo koa ilay rafi-pampianarana amintsika any dia miovaova foana tsy ela be iny ihany, miovaova manaraka an'izay aingam-panahin'ny mpitondra io, dia io koa miankina amin'ny kalitaon'ny mpitondra io, dia rehefa ohatr'izay moa izany ilay mpitondra dia ohatr'izay koa izany ilay lalam-ilay fianarana any amin'ny tanàna any amintsika. Ka eto izany lazaintsika hoe tanisaina izany ilay taranja mifanaraka amin'ny lalam-piofanana tiana arahana, dia izay manavanana anao izany no tanisainao. Tanjona eto anie izany dia aseho an'ilay olona mijery an'ity ilay taratasy manokana momba anao ity hoe izaho izany dia ny zavatra rehetra ataoko na nataoko dia mitodika any amin'ity lalam-piofanana izay tiako ianarana arahana ao aminareo ity. Izay izany verenako ampovoan'ny ianarana ao dia miditra amin'izay tsika amin'ny midina an-tànana amin'ny sisiny ankavia. Ny tanjona objectives tsy voatery atao io, azo atao fa tsy voatery, tsy raha tsy te hanao an'ilay izy ianao tsisy olana mihitsy. Ny fanaovana azy izany tsy hamono antoka anao, ny fanaovana azy tsy dia misy hoe tombony manao ahoana satria ianao koa efa manoratra manao ilay taratasy lettre de motivation fampahafantarana ny antony hanaovanao an'ilay fianarana ao amin'ny anjerimanontolo. Dia ny manaraka an'izay ny fanabeazana na ilaintsika hoe éducation izany apetraka alahatra eo indray izany ny éducation ny fanabeazana ny fianarana izay nataonao. Rehefa vita indray izany izay dia miditra indray isika amin'ny zavatra manaraka mila ampitero anatin'ilay CV. Ny zavatra fahatelo izany izao ny azafady voalohany ianarana, faharoa ilay objectif tsy voatery atao, fahatelo ilay fanabeazana, ny diplôma ananana, fianarana vita, dia ny fahaefatra indray izany izao fikarohana, research fikarohana. Izay fikarohana rehetra efa nataonao, indrindra indrindra fahaizaina aseho vahoaka. Io izany tafiditra ao anatin'izany ny toan'asa na ilay hoe soutenance, ny fikarohana izay vita izany, dia miainga amin'izay vitanao farany mandeha mihebotra. Hitanareo izany izay tianao maîtrise na tianao doctorat dia tena ilaina mihitsy ny porofo fa efa nisy fikarohana nataonao na ianao, io izany ilay boky, io izany ilay boky notoananao tamin'ny nahazoanao ny lisansa ohatra, toan'asa tamin'ny lisansa. Ohatra moa izany efa nisy lahatsoratra navoakanao ho any akademika na tsy akademika dia eo ny tanisana azy. Ilay CV-ny dia efa namporofoana mihitsy hoe izaho teny tsy olon'olom-poana, izaho ty tsy olona fahatantany, izaho ty olona manana ny maha-izy ahy. Dia izay izany no aseho ho porofona ho avoaka ho hitan'ilay olona izay mamaky. Dia ataonao ao izany ny fikarohana rehetra izay vitanao, ny fotoana namoahana azy, ny anaran'ny gazety namoahanao azy. Raha ohatra indray ka am-bava fotsiny ilay izy izany natao am-bava tamina fivoriana anankiray, dia tanisainao ao ny lohateniny dia ny toerana nanaovana azy sy ny taona nanaovana azy. Izay izany ny fahaefatra. Ny fahadimy indray dia ny traikefa na ny fahaiza-manao. Io indray izany antsointsika hoe experience. Dia ny zavatra nataonao ka nahazoanao fahaiza-manao na traikefa manokana izay no tanisaina eo. Dia izao izay mifanaraka amin'ny fianarana ataonao no mila songadina. Izay natao farany no atao aloha, izay ny fiantohana. Inona avy izany ny zavatra manokana hainao na ny traikefa azafady traikefa anananao izany mety tamin'ny asa izay nataonao tany aloha tany io ka mifandray amin'ilay lalam-piofanana. Ohatra izany izao, olona anankiray izany ity mpianatra anankiray izay
hianatra manokana momba ny varotra. Dia eo amin'ilay expérience io zany dia lazainy eo ny anaran'ny orinasa izay efa niasany momba ny varotra sy ny taona faharetany izany taona. Raha ohatra moa izany ka tsy ohatra izany izy tsy nivarotra tamin'ny orinasa fa nivarotra an-dalana, amoron-dalana, vary mandeha, dia lazainy ihany koa, lazainao ao izay. Satria ny fianarana tiana atao dia momba ny varotra dia mila asehonao reto avy ny fanandramana ananako, ny traikefa ananako izay mahatonga ahy ho kandida na mpifanina na mpirotsaka hangataka tokony ho ekenareo ny fangatahako satria efa manana fanandramana, manana fahaiza-manao amin'izany aho. Dia marihako fa mety karazany marobe koa io traikefa io fa tsy voatery zavatra iray na roa fotsiny fa misy karazany maro fahaiza-manao mampiavaka anao, zavatra hainao izany izay izany no tanisaina eo. Tena tsara dia atao mifanaraka, mifandray amin'ilay fianarana izay tiantsika atao ilay izy. Izay no tena tsara amin'ity resaka traikefa ity. Verenantsika ihany ilay fitanisana, anarana ery ampovoany, anarana, adresy, laharan'ny finday sy ny adresy mailaka. Dia midina eo ambany mandeha amin'ny sisiny ankavia dia hoe ny objectif ny tanjona tratrarina izay tsy voatery atao, tsy maninona na tsy eo aza. Dia ny manaraka ny fianarana izay ny fahatelo, ny manaraka ny fikarohana izay ny fahaefatra, dia manaraka ny resaka asa traikefa izay izany ny fahadimy amin'ity laharantsika, laharan'ny zavatra izay ataontsika ity izany. Dia ny fanandramana rehetra izay nataonao, fadimy moa izany sao dia diso andraso anarana sy adresy, laharana finday, adresy mailaka ny voalohany, objectif ny faharoa, dia fanabeazana fianarana ny fahatelo, education, fahaefatra ny fikarohana, ny vitanao fahadimy izany dia ny fahaizana ny fahaiza-manao ny traikefa manokana, traikefa manokana izay azonao izany tamin'ny fanandramana, tamin'ny asa izay nataonao tany aloha na tamina fikambanana izay nitarihinao. Tsy voatery fidiram-bola daholo koa io, tsy inona, indrindra indrindra izany ho antsika izay mbola vao haka lisansa, ho anareo izay vao tafavoaka izany, vao nahazo baccalauréat, dia tsy voatery izany hanana fanandramana betsaka nareo. Dia noho izay antony tsy fananareo fanandramana betsaka izay izany dia eo izany no hitanisana izay hitanao fandraisana anjara rehetra nataonao tany ka nahaizanao, nianaranao zava-baovao izany, nianaranao zavatra manokana teo amin'ny fiainana ka hitanao fa mety ilainao mifandray amin'ilay lalam-piofanana tianao hianarana. Ny manaraka indray dia ny mari-pakasitrahana rehetra. Fiantsoana an'izay indray dia awards na honours. Ny mari-pakasitrahana rehetra azonao tamin'ny fianarana na tsy tamin'ny fianarana. Tsy voatery mifandray amin'ny fianarana izany io mari-pakasitrahana io. Ohatra dia ataontsika hoe mpanao tononkalo ianao dia nahazo mari-pakasitrahana tononkalo, mpanao tononkalo mendrika indrindra nandritra ny taona, ohatra izany izay. Ohatra indray izany naotinao tsara be dia nahazo medaly ianao vokatra izay na nisongadina manokana tamin'ny mpianatra maro ianao ka misy mari-pakasitrahana dia soratanao inona ny anarany, taona nahazoanao azy ary ny antony nahazoana azy. Inona antony nahazoana azy sy ny taona nahazoana azy. Manaraka indray izany fahafito izany izao dia ho resahantsika indray izany ilay antsoina hoe hetsika fandraisana anjara natao ivelan'ny fianarana. Fandraisana anjara natao ivelan'ny fianarana, extra curricular activities, fandraisana anjara natao ivelan'ny fianarana. Dia ny atao amin'ny fandraisana anjara natao ivelan'ny fianarana indray izany dia ny zavatra rehetra izay nataonao ka nandraisanao anjara ivelan'ny fianarana nataonao, izany hoe teo anivon'ny fiarahamonina, tsisy ifandraisana amin'ny fianarana izany. Ohatra zavakanto mpiry ianao ohatra, na mpanao tononkalo ianao ohatra, mpanao slam ianao ohatra, mpanao hosodoko ianao ohatra, reny izany no lazainao hoe mpanao hosodoko dia nanomboka tamin'ny vina hatramin'izao izany. Na koa lazainao koa mpanao fanatanjahantena koa ianao, mpikambana ao amin'ny barea, ao amin'ny barea ianao dia soratanao ao mpikambana ao amin'ny barea. Izany hoe ndeha fandraisa zavatra nataonao izany ivelan'ny fianarana. Ohatra hoe misy fikambanana ianao izany, mpikambana ao amina vondrona anankiray ianao, fikambanana kristianina, fikambanana politika, fikambanana arak'asa, dia tanisainao ao izany izay rehetrarehetra izay hanehoana fa ianao dia olona mivelatra fa tsy mifantoka fotsiny, tsy tery fotsiny ao amina fianarana fa misy zavatra hafa koa izany ataonao amin'ny fiainana. Izay ilay hoe extra curricular activities. Mila angononao izany ireo dia alahatra ao koa
araka n'izay nataonao farany sy ataonao amin'izao fotoana izao miemotra any aoriana. Izay foana izany ny fomba anaovana azy. Manaraka indray dia ny fanompoana nataonao teo anivon'ny fiarahamonina. Fanompoana natao teo anivon'ny fiarahamonina. Inona indray izany tiana atao ambara eto dia izay fandraisana anjara nataonao teo amin'ny fiarahamonina ka nitondra soa ho an'ny fiarahamonina izany. Ohatra asa soa, ohatra fandraisana andraikitra eo amin'ny fanampiana mpianatra, na ianao koa mety membre amin'ny birao fokontany, na voameran'ny filaminana, izay fandraisana anjara ka nahasoa ny fiarahamonina. Mpanome rà, tsy mpakara fa mpanome rà, izay zavatra nataonao izany ka tafiditra anatin'ny sokajiny hoe fanompoana ny fiarahamonina, fanompoana ny tanàna misy, dia tany izao eo avokoa izany rehetra izany. Aversika indray izany ery ambony ny anarana adresy laharan'ny finday, adresy mailaka. Midina aty amin'ny ankavia amin'izay isika dia misy an'ireto sokajy manaraka ireto. Ny objectif, ny tanjonao izany izay tsy voatery atao, tsy ataonao tsisy olana. Manaraka an'izay amin'izay izany ny fanabeazana, fahalalàna, fianarana, ny zavatra rehetra vitanao, ny diplaomanao izany eo. Dia manaraka an'izay indray izany ny fikarohana izay efa nataonao. Manaraka izay indray izany ny traikefa, ny aingana avy amin'ny zavatra nataonao tany aloha. Mahaorianan'io indray izany ny mari-pakasitrahana rehetra izay anananao. Dia misy indray koa izany ilay hoe asa hetsika, asa aman-draharaha, activité, zavatra natao ivelan'ny fianarana, extra curricular activities. Dia ny manarak'izay indray dia ny fizarana manokana momba ilay antsoina hoe community service, izany hoe fanompoana ny fiarahamonina, fandraisana anjara nataonao teo anivon'ny fiarahamonina, mety asa soa io, fandraisana andraikitra io, sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa vita indray izay dia akarinao indray ny zavatra mahaliana sy fialambolinao. Io isika izay vao hanao lisansy ny tena mila an'io, tsy voatery moa izany manao an'io fa dia azo ampidirina ihany koa io mba hampahafantarana hampahafantarana an'ireo ilay olona izay mijery ny fangatahana izany, hampahafantarana azy hainao koa izany ka misy zavatra atao ivelan'ny fianarana. Rehefa vita indray izay ny manaraka an'io indray dia ny lisitry ny zavatra manokana hainao, fahaiza-manao manokana. Ohatra fitenim-pirenena, fahaizanao manamboatra solosaina, fahaizanao mamoron-javatra, tany sainao ao koa izany izay zavatra izay. Skills indray no anaran'izay, tany sainao ao izany izay zavatra hitanao fa hainao manokana ka ilaina ampahafantarina mba hampitombo izany lanjan'ny fangatahanao, ny profil, hampitombo ny lanjan'ny fangatahanao rehefa mifaninana amin'ny hafa. Dia ny farany izany dia ilay antsoina hoe référence. Ilay référence io indray izany dia izay olona afaka milaza zavatra tsara momba anao. Izay indray izany no atao amin'io. Iza no afaka milaza zavatra tsara momba anao. Dia tsy soratana ny anarana fa lazaina fotsiny fa azo omena rehefa ilaina. Ny antony manko tsy fantatra hoe iza daholo no ahita an'ity fangatahana ity, dia mandeha aiza daholo ity ilay taratasy fampahafantarana ity izany, dia mandeha aiza daholo izy rehetra rehetra eo, tsy hainao mihitsy, tsy voafehinao izany. Dia aleo izany tsy mamoamoaka zavatra anaran'olona raha tsy efa nahazo lalana avy amin'izany ianao. Ireo izany ilay votoatiny ilay endrika zavatra atao ao anatin'ilay antsointsika hoe résumé na hoe curriculum vitae. Io moa izany samihafa ny résumé sy ny curriculum vitae aty États-Unis, fa tsy mbola idirantsika androany izay aloha. Fa ny resaka androany dia inona ny votoatin'ilay résumé, inona ny votoatin'ilay azafady votoatin'ilay CV antsika izany rehefa hangataka hianatra isika. Io izany mety daholo na ho an'ny haka lisansy, na ho an'ny haka maîtrise, na ho an'izay haka doctorat. Veloko fintinina ery ampovoany amin'ny voalohany dia anarana adresy laharan'ny finday, adresy email. Izay no atao eo dia manaraka an'io amin'izay dia amin'ny ankavia amin'izay mitanisa isika objectif tsy voatery atao, izay moa izany tanjona amin'ny fiainana, amin'ny fianarana tsy voatery soratana. Dia ambanin'io izay ny fianarana vitanao, fanabeazana azonao. Izay izany faharoa fanabeazana, fahatelo ny fikarohana rehetra izay vitanao. Fikarohana izay vitanao miainga amin'izay vitanao farany mandeha miemotra. Raha tsisy moa izany fitarohana dia tsy ataonao to dia esorina. Izay tsy natao to dia esorina ny fizarana amin'izay zavatra tsy nataontsika izany. Ny fahaefatra dia ny fanandramitra-traikefa ananantsika zavatra manokana ka nazahoana traikefa manokana, dia io izany tsara raha izay mifanaraka amin'ny fianarana atao no hatao no mila songadina mba ho hitan'izareo ity olona ity koa izay efa manana fanandramana amin'ity zavatra tiany ianarana ity, manana traikefa, manana fahalalàna.
Manarak'izay indray dia ny mari-pakasitrahana rehetra azonao izay tsy voatery mifandray amin'ny fianarana io fa rehefa nahazo mari-pakasitrahana ianao dia avoaka eo. Ny anton'izay dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe famonoana miala tsiny, famonoana lolo, fanehoana tsy olon'olom-poana ny ety fa manana mari-pakasitrahana koa. Dia ao aorianan'izay dia misy ilay antsoina extra curricular activities, izany hoe ny zavatra nataontsika zany, ny asa nataontsika ivelan'ny fianarana. Izany nolazaiko teo hoe mety mpikambana avy any amin'ny mpikambana any amin'ny tanora ianao, fondrona tanora, mety mpikambana amin'ny antoko politika ianao, na mety mpikambana amina mpivarotra, fikambana amin'ny mpivarotra, rampanao taksi, tsy fantatra, dia lazainao ao. Mety nanao zavakanto, mety niry ianao, na mety manao hosodoko ianao, na mety zavatra ivelan'ny fianarana zany, mety manao fanatanjahantena ianao. Aorian'io indray zany ilay hoe community service, mamerina fotsiny aho io zany dia isian'ny resahana amin'ny fanompoana ny fiarahamonina, na fandraisana anjara nataona teo anivon'ny fiarahamonina, anatin'izany ny asa soa, ny fandraisana andraikitra, ny andidin'ny fiarahamonina. Dia ny manaraka an'io indray zany dia resahanao ny zavatra mahaliana anao sy ny fialambolinao. Tsy voatery atao koa io, fa tsy maninona koa na ataonao azy io, tsy dia misy mampiavaka, tsy dia mahatonga anao hiavaka loatra zany. Izay mahaliana sy tianao ary ny fialambolinao zany no soratanao aminy. Dia ny manaraka ny fahaiza-manao manokana, ohatra hoe tenim-pirenena, kirakira, solosaina, na famoronan-javatra, izay zavatra fahaizana manokana atao anananao soratanao eo. Dia ny farany ilay antsointsika hoe references, ireo zany ilay olona manao an'ilay antsointsika hoe manao an'ilay taratasy, olona afaka milaza zavatra tsara momba anao. Dia io moa tsy lazaina, io zany tsy avoaka avy, tsy tenenina io mety ilay olona ny adresiny sy ny sisa, satria tsy voafehinao zany tsy zavatra mivoaka any mason'ny olona any, fa lazaina fotsiny hoe azo omena amin'ny fotoana izay ilana azy. Izany hoe rehefa mila azy zany izy dia lazaina izy hoe alefasanao email fotsiny ahako dia alefako any aminao zany ny anarana. Satria raha alefantsika amin'ny CV ilay anaran'ilay olona sy ny adresiny dia mety ho lasa hitan'olona, fantatr'olona rehetra, nefa tsy voatery ho tian'ilay olona ihany koa zany an'izay zavatra. Tahak'izay zany ilay votoatiny, ilay votoatiny canevas moa zany no filazantsika azy amin'ny teny frantsay, template amin'ny teny anglisy. Votoatiny ilay curriculum vitae. Zay zany ny zavatra atao ao anatin'ilay curriculum vitae io. Dia ny zavatra zany izay mila ho resahantsika indray amin'ny manaraka, tsy ataoko androany fa azonareo atao zany, tonga dia manamboatra ianareo zany any aminareo any, dia tohizantsika indray hafandarana rahampitso hoe misy amin'izay zany paikady tetika zany paikady miala tsiny fikafika madinidinika izay tsara fantarina rehefa manoratra an'izay an'ity ilay taratasy fampahafantarana mombamomba ny tena ity. Misy paika madinidinika zany dia izay paika madinidinika izay zany no horesahantsika amin'ny fandarana manaraka. Izay paika madinidinika izay zany no horesahantsika rahampitso dia ahafahanareo manomana zany ilay taratasy manokana momba anareo. Tahak'izay zany ny fandaharantsika indray zany androany fa dia mankasitraka sy mankatelina ireo rehetrarehetra naharaka hatramin'ny farany ho tohizantsika rahampitso tsy ho vita androany io, lava be tsy ho vita androany. Nareo koa mety monamonaina maheno ny feoko fa dia aleo zany aloha hijanona kely dia rahampitso indray isika zany manohy an'ity fandarana ity. Tsy hoe natao hamonamonaina akory ilay fandarana fa miteny fotsiny hoe mety monamonaina nareo satria fa lava be izay nefa nifanaritra ny fotoanan'ny resahana ka dia hajanontsika aloha zany androany dia tohizantsika indray zany ilay izy rahampitso. Ny rahampitso zany dia miomana indray isika hiaino ny paikady tetika fikafika rehetra ilaina amin'ny fanaovana CV. Izay indray zany no resahantsika zany rahampitso. Zay dia misaotra antsika rehetra amin'ny fanarahana ny fandarana varaika amby enimpolo androany resahantsika ny taratasy fampahafantarana ny tenantsika. Izay fandarana noman'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara dia ny nanolotra azy moa zany dia Dr Jules Gravilorovmisy. Mankasitraka sy mankatelina antsika rehetra, misaotra tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, misaotra ny AZ Radio Television sy ny teknisianina manampy antsika mba hatanteraka an'ity fandarana ity. Saorana ihany koa Andriamanitra izay mandrindra ny zavatra rehetra. Dia samy tahin'ny avo isika mianakavy, Samuel Velona dia rahampitso indray manohy ny fandarana isika.
Misaotra tompoko.